Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafaliana hatrany indray nandorana anao mety tetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka. Ato anatin'ny 3 andro manaraka raha ny makasika ny alarobia sy ny alakamisy aloha dia saika ny masoandro mibalika hatrany no ibantoerana manerana ny nosy tafiditra ao anatin'izay ihany koa aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iny amin'ny ankapobeny. Ny maraina no mangatitsika vokatry ny andian-javona vao maraina. Raha ny tombatombana kosa dia any manodididina ny zoma any dia iverina tanjaka kely ny tokany alizay zany hoe saika ny tontolo andro zany dia andrahoana amin'ny ankapobeny aty amin'ny ilana sanany voatany manontolo mety iverina ny erikerika inatsefatsefaneny ao anatin'ny izay hidina zany ny maripana ambony indrindra amin'iny ilana sanany voatany iny raha ny tombatombana any amin'ny farany herinandro. Jerentsika amin'ny atsipiriany makasika ny toetry ny andro mitoetra ny zavintany araka ny ambarantsika teo ny vao maraina ho an'ny faritra maro aty amin'ny voatany sy aty matsinana ny nosy aorian'izay kosa dia masoandro mibalika no tena ibantoerana. Tolakandro kosa indray dia misy tandrivon-drahona miserana aty amin'ny morotsiraky ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary atsy matsinanana ahitana orana malefaka miatoato aty amin'ny morotsiraky ny Ambatosoa sy Analanjorofo aty amin'ny Raotra Mangoro dia ahitana rahona hatrany ankoatr'izay kosa dia masoandro mibalika no ibantoerana. Eo amin'ny lafiny maripana kosa indray dia manodididina ny 3 ka hatramin'ny 4 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny voatany morotsiraka atsinanana 7 eo morotsiraka andrefana manodididina ny 4 ka hatramin'ny 13 degré Celsius somary misogadina ny fidinana aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty. Raha manerana nosy kosa no jerena aty amin'ny Pato Sofia Anjoino mafana indrindra 17 degré Celsius. Tontolo andro ny alakamisy kosa indray dia ahitana an'izay ataontsika hoe andian-javona misokotoko izay hatrany ny vao maraina ho an'ny faritra maro manerana ny nosy aorian'izay dia mipoitra ny masoandro mibalika ny morotsiraka atsinanana no lalovany olona tandrivon-drahona zany morotsiraky ny atsimo atsinanana Vatovavy sy Fitovinany akaendrika orana malefaka izy aty amin'ny tapany avarotsy ny atsinanana mahazo any Ambatosoa sy Analanjorofo izay morotsiraky ny faritra Sava. Raha ny makasika ny maripana ho an'ny alakamisy ary dia misy fidinana kely mafana indrindra aty amin'ny voatany manodidina 1 ka hatramin'ny 4 degré Celsius. 20 ka hatramin'ny 7 kosa mafana indrindra aty amin'ny atsinanana mihoatra ny 17 ny morotsiraka andrefan'ny nosy Antsohihy hatrany no mafana indrindra 30 degré Celsius. Amaranantsika ny toetry ny andro ary dia ho an'ny tontolo andron'ny zoma dia ahitana orana malefaka miatoato ny morotsiraka atsinanana manontolo. Andrahoana na anjombona aty amin'ny ilana atsinanany voatany sy Raotra Mangoro mety arahana erikerika kely zany indrindra fa ny vao maraina sy ny takariva. Ny andrefana sy ny avaratra andrefana kosa dia masoandro mibalika no tena ibantoerana. Eo amin'ny lafiny maripana dia aty amin'ny Fianarantsoa no tena ahitana an'izay fidinana misongadina izay ho an'ny maripana ambony indrindra 20 degré Celsius raha ny voatany 20 ka hatramin'ny 17 ny morotsiraka atsinanana izay nahitana fidinana ihany koa ny mafana indrindra 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefana 30 mafana indrindra kosa raha manerana nosy any Antsohihy hatrany. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany manasa anao hatrany no amin'ny manaraka indray veloma ty.